avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manoltranao ny vaovao. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manoltranao ny vaovao. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. Tokony hosarotiny amin'ny fitakiana fanovana nataony vahoaka malagasy iray manontolo niteraka voka-dratsy maro teto amintsika ny fanaovana politika maloto sy ny sadasada teo aloha antony nahatonga ny mponina hitsangana. Biasa mahery ny efajato no tsy nahazo karama nandritra ny volana maro tao amin'ny orinasa Sekren Antsiranana tonga nijery ny zava-nisy tany an-toerana ny folohan'ny fanavaozana. Mangataka ny jerena manokana ireo voafonja ny fianakaviany ireo voaroroy ka nahiditra amponja noho ilay raharaha Boeing 777 ireo voafonja izay efa misy namony ainy. Mitotala 120 ireo namony ainy, trano 420 ny rava ary misy 320 ny trano dibo-drano, misy 50 ny tokantrano nafindra toerana ho an'ny faritra Nalamanga sy Alaotra Mangoro vokatry ny rotsakorana ny fanesy. Miantso ny mpitandro ny filaminana ny filohan'ny Iran andro any Alarobia mba tsy kendrena ireo mpanao fihetsiketsehana tao aorian'ny fanambarana fa hiditra an-tsehatra ao Iran ny Amerikanina raha mitifitra vahoaka midina an-dalambe ny mpitandro ny filaminana iranianina. Ny antsibrian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompokilasy tompokivavy manaraka ny fampahalalam-baovaon'ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asainay ampanajanenao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny matoa andahatsoratra. Niteraka voka-dratsy maro teto amintsika ny fanaovana politika maloto sadasada teo aloha antony nahatonga ny mponina hitsangana hitaky ary nangataka ny fanovana fomba fiasa sy fomba fijery eto amin'ny firenena. Tokony hosarotiny amin'izany fitakiana fanovana natao izany araka izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika amin'ny matoa andahatsoratra etiny Gaetan Andria Tsilavo. Isan'ny fototra iorenan'ny fanovana ara-toekarena, ara-politika sy ara-tsosialy eto amintsika ny fametrahana fepetra mazava sy azo antoka fa tena hitondra ny amin'ny fanavaozana maharitra no takiny ny vahoaka malagasy tokoa isika. Takina ao anatin'izany ny fahaiza-manao ara-teknika miaraka amin'ny traikefa ananana. Takina ihany koa ny fahaiza-manao ara-politika voapirofo fa madio sy mangarahara fa tsy sanatria akory ho sadasada sy hikatsaka tombontsoa manokana fotsiny ihany. Takina ihany koa ny fahaizana mitantana ka ho tena mangarahara tanteraka izany fitantanana izany na aiza na inona andraikitra sahanina mikasika ny fiainam-bahoaka sy ny fitantanan-draha-raha-mpanjakana. Ilaina ary takina ao anatin'izany ihany koa ny fahaizana mandanjalanja ka hayanavaka ny vary sy ny tsipifarifary. Ny tsy fanajana ireo voalaza ireo no nahatonga ny firenena hiemotra lava na sahirana ny vahoaka malagasy ka nirosoana tamin'ny fitakiana fanovana. Notakiana ny fanovana satria nafangaro tamina raharaha tokantrano ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena teto amintsika. Nampiarina tamin'ny tsy fananana politika mazava ny fametrahana vina, nafangaro tamin'ny fahefana teo am-pelantanana ny fikatsahana tombontsoa manokana ary misy aza rehefa nahazo fahefana vao nikoropaka nanangana ny toko politika. Adino tanteraka ny valala-be mandry fa tovariana tamin'ny ady seza. Niteraka vokatra-tsy maro teto amintsika ny fanaovana politika maloto sy sadasada antony nahatonga ny mponina hitsangana hitady ary nangataka fanovana fomba fiasa sy fanovana fomba fijery. Misy antony matoa ny hetsika ireo mponina amina komunina maro ambanivohitra nitaky ny anajana ny safidy nataon'izy ireo nandritra ireny fifidianana ireny. Nisy antony matoa nitsangana ny tanora nitaky ny zony nitaky famoronana asa
ny taky ho avy mameratra kokoa. Ny zava-misy ainantsika amin'izao fotoana no manam-pirofo fa tena nisy antony ireny fitakiana rehetra ireny. Nisy antony satria tamin'izany fotoana dia noheverina fa vahoaka madinika, noheverina fa tanora tsy misy andry ankinana ka navela homenomenona sy anao fitakiana an-tany efitra fotsiny teo, ary nolazaina mihitsy aza ny sasany fa anonga-panjakana raha nijoro ka nitaky zany zo ananan'izany. Raha ny tantara no jerena, sakana lehibe tsy nahafahana nampandroso ary nampikatso ny fiainam-pirenena ny resaka politika. Ny fantoka bebe kokoa tany amin'ny fitazomana fahefana ny mpitondra, ny fantoka tamin'izay fomba ikajiana ny fifidianana ka hijanonana eo amin'ny toerana mahavoavidim-bahoaka azy. Andro ka adino ny adidy sy andraikitra nosahanina. Dia ho sanatria ve hiverina amin'izany sika satria toa misy olona mifamotika sy mifamingana anatiny amin'izao fotoana. Toa efa mandeha sahady ny kajikajy politika isan-karazany, miainga amin'ny fanapaharihana vaovao tsy marina. Mila mailo sika ary tokony hosarotiny amin'ny fitakiana fanovana ny arahan'ny malagasy sy iray manontolo. Efa naneo mifavonona ny tondrantsika amin'izany fanovana sy fanavaozana ny takiana izany ny mpitondra. Naneo favononana iara asa ka anjaran'ny olom-pirenena no mandray ny andraikitra tandrify azy avy. Izay ny fomba fijerin'ny matoan-dahatsoratry ny fampahalalam-baovao mahakasika ny fanovana misy atao eto amin'ny firenena. Fampiasa maherin'ny efajato no tsy nahazo karama nandritra ny volana maro tao amin'ny orinasa Sekren Antsiranana. Tonga nijery ny zava-nisy tany antoerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Androany ary nandroso vahaolana entina anarenana ity orinasa izay riarian'ny malagasy ity. Andeha ho rahantsika ny antsipirim-baovao fitateram-baovao avy any antoerana mahakasika izay. 12 volana mahery no tsy nahazo karama ny piasan'ny orinasa Sekren. Vokatry ny tsy faiza mitantana nataony ny mpitondra teo aloha. Mbola tsy voaloha ihany koa ny latsa-kempoka ho an'ireo piasa efa misotro ronono. Marobe ireo endrika tsy faiza mitantana nataony ny mpitondra teo aloha ka nahatonga ny fahampitiany ity orinasa mpanjakana ity hoy ireo piasa nandritra ny fandalovany filohan'ny fanavaozana teto Antsiranana Androany. Ela zany takianay teto 2021 no ny fitantagna ny orinasa Sekren. Sisy raha mandeha tsara eto araka ny fahitanay zay mampiasa mi agnatin'izy tiato. Teto nisy mpitondra magnano zay fitantagna goragora sy mandeha araka tokony ho izy. Ary ty orinasa ty manana conseil d'administration mipetraka tsara afaka mametraka le tanjo mampandeha ny orinasa. Ny raha hita zegny rehefa tsy mamokotra le fitondragna de lasa ty ampiasa zegny ny midindra ny vokany. Nony izay fitantagna tsy mahomby zegny teto lasa izy ty ny orinasa mandà fotoany tsara. Isitraka karama telo volana ireo piasa ny Sekren hoy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny lahateniny. Tamin'ity dian'ity ihany koa no nijerena manokana ny fanendrena ireo mpikambana mandrafitra ny filankevim-pitantanana sy ny tale jeneraly izay hapetraka anarana ny orinasa. Famelomagny le hambom-pirenena ny fivelomana ndraiky fivelomany reto ino ma orinasa mpanjakana nalaza taloha reto. Sekren, Air Madagascar, Sirama, io zany anisany famelomana ny hambom-pirenena aby io. Misy te hamono fa itsika miezaka hamelo. Manao kory fiteninareo ny DGPI teo igny? Agnaty lavaka. Zaha io koa agnaty lavaka mitovy aminazy koa. Samy agnaty lavaka aby tsika io zao. Le mba samy mamono gn'ainy miakatsy. Hahita mazava ambony ao. Niteneniko tao amin'ny raha tampiky tao androany zay hoe tsika io raha mahita 30 millions de dollars velogny Sekren. Aya hahita an'izay. Zay mbo tadiaviny zao. Miezaka avao le fanjakagny. Andohany le 3 mois tenen'ny ministre aminareo hatramimaly io ampidiritsika conseil de ministre larobia. Amin'ny lakamisy amaray. Ampidiry conseil de ministre io lakamisy amaray. Fa zahay mahita hoe aleo hipetraka aloha ny conseil d'administration vaovao. Ny DG vaovao. Tsy asa fanamboarana sambo ihany no iandraketan'ny orinasa Sekren fa afaka manao ny asa hafa ihany koa vokatry ny faiza manao ny ireo piasa toy ny fanaovana tolery sy asa metaly isan-karazany.
taratry ny fitotongan'ny orinasa taty warina ny tsy fisin'ny fiahinana sy ny sosialn'ireo mpiasa ohatra amin'izany tsy misy intsony amin'izao ny fiantohana fitsaboana fa samy mianto tena ny tsiraray raha ny antohana tany aloha ny fitsaboana ny mpiasa sy ny ankohonany rehefa tafarina ny orinasa sekren hisyako ny mivatana amin'ny faritra diana ao amin'ny lafi ny ara-toekarena fa ihany koa amvelatra ny fampiroboroboana ny toekarena manga eto Madagasikara. Lafim-baovao mahakasika ny toy ny raharaha Boeing 777 izay mbola tsy tapitra amin'izao fotoana izao. Mangataka ny ijerena manokana ireo olona voafonja ny fianakavian'ireo voaroroy ka nahiditra amponja no ilay raharaha Boeing 777. Ireo voafonja izay nisy namony ainy ary betsaka ireo marary raha ny fitaranana izay voaray androany. Ka eto Andretsilavo no mitondra ny Antsiprieny mahakasika izay. Namoiny ainy ny iray tamin'ireo voatazona amponja no ilay raharaha Boeing 777 ka navoaka tao amin'ny CHU Gera ny maraina teo ny nofo mangatsikany. Ankoatriny namoiny ainy mbola maro amin'ireo voatazona amponja no marary amin'izao fotoana. Ninjehina tamin'ny eloka tsy natao izy ireo ary nisy mpiambina sy coursier voarohorohy ary nahiditra amponja ka angatahana ny anafainganana ny fanadahadiana sy ny fitsarana azy ireo. Misy olona nahazo vola tamin'ny setisety io fa ny ankabeazan'ireo tsisy nahazo reo olona migadra reo ao anatin'ny amponja reo tsisy nahazo vola reo ary magaga amin'izao fotoana zao be da be marary eo nefa tsy avoakan'ireo hatramin'izao misy mangataka LP tsy mahazo, misy mangataka hitsabo aty amin'ny hôpitaly misy tsy mahazo, maty voavoaka avao ampigadrana, ao ampigadrana ny olona marary mafy. Ohatra zany mahazo amin'ny resaka raharaha Boeing 777. Mafiana nanagadran'ireo tao mafiana no mitondra Boeing makany Iran fa tsy ny olona madinika, mpiasa madinika no mavita mandefa Boeing makany Iran. Amin'izay izy nanomboka 28 no nanomboka hoe atao enquête fotsiny tao amin'ny BC dia rehefa hita ny patron dia avotsitra fa hatramin'ny mandrak'androany mafy mahazo anay nefany raha karaha mana sécurité zany tompoko tsy mahavelona ankohonana akory ary zay nefa ny ara tsy afaka miasa satria manenjika anazy eny na ny zanakay rehefa tsy mianatra ntsony satria ny ray mpianakaviana tokony hamelona voatazona any na ny ankizy ary ny tompoko tsy mahalala zao olana izao hoe migadrany ny rainy satria manimba sainy ankizy raha ho tenenina anazy hoe dadanao dia migadra. Eo anatrehan'izany miantso ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ireo fianakaviana indrindra ny ministry ny fitsarana ijery akaiky izao toedra raha izao izy ireo izay mangataka fitsaboana fa tsy nahazo ary efa nangataka fahafahana vonjimaika ihany koa fa tsy nahazo raha ny fitaranana voaray hatrany. Mangataka aminareo zahay indrindra ianao madame Faniry Soa fatatrao tsara tantaran'io Boeing io tamin'ny anao mbola tany andafy fatatrao tsara hoe iza ny premier responsable andreo nefa ny dia tena hoe hatramin'izao tsisy hoe resaka tsisy ninona mihitsy zany zavatra hoe fihetsika avy any aminareo zany dia malahelo zay fianakaviana aza endrasana misy faty ohatran'izao re tompoko vao alalany tokony ataonareo amin'ny zao zavatra miseho mahazo anay izao hoe tena hoe mafy tokoa hoe olona tsy nanao nininireo ary fantatra reo daholo zany fantatra ny ao amin'ny fanjakana rehetrarehetra zany hoe innocent reo olona ao ampigadranareo ka mba mangataka aminareo zay hoe mba jereo manokana tena hoe jereo manokana faran'zy aingana fa tena tsy rarintsony le zavatra miseho amin'izao zavatra zao. Tsy ivina hatrany ny 17 ny volana aogositra no nanambara ny teonivon'ny pak tamin'izany fotoana fa nidoboka amponja avokoa ireo rehetra voarorohy tamin'ilay raharaha Boeing 777 ka ny sivina rehefa eny Avaradrano ny 20 eny Antanimora ny 2 eny Tsiafahy ary ny ray any Manjakandrina. Iray tamin'ireo nalefa tao Antanimora ity namoiny ainy ity izay voalaza fa lehibe nampiambina tamina orinasa iray isan'ny vesatra ny ampangana azy ireo ny fanaovana kolikoly fanarara tampahefana fanotohinana ny filaminana anatiny eto amin'ny fireneny fikambanany jiolahy fanafenana olondratsy fisandohana andraikitra sy ny firaisana tsikombakomba io raharaha Boeing 777 nitondra laharam-pamantarana malagasy lasa antsokosoko tany Iran io izay voalaza ny mpitondra teo aloha fa tsy fantany avokoa izay nitranga.
fa mbola isan'ny voatontonona tamin'iny raharaboina triple set iny ny prime ministre teo aloha sy ny filoham-pirenena teo aloha izay samy tsy eto antoerana avokoa amin'izao fotoana izao. Tsy ny ihany no misy toyny amin'izao fotoana izao fa ny raharaha mbo malaza ihany koa mbola misy ireo tanora arahamaso ka mila jerena akaiky hoy ny fianakavian'ireo niarambona tamin'ilay raharaha ambomalaza namoizana ain'olona maro ny volana jona 2020 sy 2020 lasa teo. Efa nisy ny fandraisana andraikitra nentin'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika amin'izao fotoana izao. Na izany miantso ny fangararana izy ireo amin'ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Tsiaro Rasoarivelo no mitondra ny Antsiprieny mahakasika izay. Mangataka fanadihadiana mangarahara tsy mitalila mahakasika ny raharaha fanapozinana teny Ambomalaza ny fianakaviany Niarambony amin'izao fanavaozana izao raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Mangataka fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra manodidina io raharaha io izy ireo raha ny faneho-kevitra atrany ankilany mbola misy ihany koa ireo ankizy lasipatry ny fanapozinana mbola mila fitsaboana sy fanaraha-maso tsy mbola tokony angina ny raharaha ny faneho-kevitra. Mangataka zay fanajana ny zon'ireo niaramboina fa efatra mangataka fanaraha-maso akaiky ara-pahasalamana ho an'ireo victime rehetra ara-batana sy ara-tsaina. Tsy mitakorotana izahay fa mitady ny marina ny rariny ary ny fanasitranana ara-drariny ho an'ireo niarambona rehetra. Misaotra sahady aloha tamin'ny ministre ny justice hoe amerina atramboalohan'ny fanadihadiana makasitraka ihany koa zahay amin'ny fitondrana izay mbola misy amin'izao fotoana ihany koa fanametraka zany izy hoe ny PRM ny premier dame no marainanay zany hoe piahanay victime rehetra tao Ambomalaza. Hatreto aloha mbola tsy tena hitanay mivaingana hoe manahoana eo amin'le fanarana amin'le prise en charge an'le akisa. Ankoatr'izay nandiso ny filazany irainy fa marary fenoasina ireo fianakaviana manana havana maty mbola mampiayay an'izy ireo ihany koa hatreto raha tena any amponja mary ny fenoasina natsira ny fanazavana. Amin'ny fomba ahoana moa tsy nana mama fenoasana sakafo nefa izy no mitondra mbavaka an'le sakafo tsy logika zany aminay. Dia petraka iny fanontaniana hoe ahoana mampitombana an'le hoe tsy melika izy ary ny dadany fenoasana tsy teny mihitsy koa hoe melika ny zanany na melika ny vadiny. Mazava be zay zavatra zay ho anazy manokana ianao tsy teny mihitsy ianao hoe melika ny zanakao amona ny prêt-à-portena na melika ny vadinao tsy teny an'izany mihitsy ianao fa ho anao zay teny zay. Dia tokony fenoasana ihany no ary izy irery ihany no adihadiana momba n'izay voalaza fa papasosiny nareo olona zay naniraka anazy satria tsy ho hain'ny olona manodidina azy mihitsy ny hoe izy ny papasosiny ary milaza fa tsy mahalala inona nge ny fianakaviana e. Dikan'izay zany inona moa zany ny antony tsy rosoana lalindalina kokoa amin'ny pression atao amin'ny fenoasana tena moany zay rehetrarehetra naniraka azy na voalaza fa papasoso anatin'ity zavatra ity. Ankilany nilaza ihany koa ireo fianakaviana natao evasanina tany Maurice fa mbola niara ny fanenjehana izy ireo tany antoerany ary ny fitarainana atrany. Ny zavatra mahagaga sy mampametram-panontaniana taminay dia na dia nandeha tany Maurice zay tamin'ny fotoana io dia nenjehana sy tsy maintsy niova hôpitaly mihitsy. Dia izay ny zavatra tena mahavariana anay hoe le ankizy nentina tany any ankizy tsy salama dia inona marina ny tena zavatra tao ambadika niny resaka Ambomalaza iny fa tena tsy fantatray. Izay le nentin'ny siteny Andrena Solonay tonga tany izay dia hoe nitadiavina fa dia izay fotsiny tebitebinazo anay tany dia dia tsy maintsy niova hôpitaly. Misa 440 sisa ireo ankizy izay mbola velona tamin'ity raharaha fanapoizinana teny Ambomalaza ity ka miantso ny fanampiana amin'izany izy ireo. Misa fito kosa ireo tena mbola mila fanaraha-maso sy fitsaboana. Ny tantara mikasika ny toe-pahasalamany ny solotenan'izy ireo. Io zany misy risque zany hoe après nivoahana ny après nanasorana le trachéotomie dia mety misy risque zany hoe mbola misy an'io sténose io. Dia iny zany tokony hoe narahana maso anay zany depuis an'le nivoaka dia nefa moa amin'izao dia tsy nisy tsony le izy nefa ny 6 mois mbola tsy tapitra. Dia izay nangatahanay hoe raha mety dia mba tohizana le prise en charge dia le fanaraha-maso. Ohatra hoe manao effort dia mbola sepitsepitra mitovitovy daholo ny mahazo anay. Misy 530 ireo namony ainy tamin'ny raharaha fanapoizinana teny Ambomalaza. Niseho ny volana Jona lasa teo iny ratsy ahivina. Andrasana araka izany ny toy ny fanadihadiana. Miandro no toy ny raharaha iny avokoa ny olona rehetra amin'izao fotoana izao fa mahakasika ny tontolon'ny fiainam-pirenena sy ny politika tsy fotoana ny ady seza sy ny fanomezan-tsonitsony izao fa fibanjinana ny fanovana notakina hoy ny loholon'ny Madagasikara teo aloha vaovao Benjamin.
roa volana sy atapany izay no lasa ary maro ireo asa vita sy azo tsapaitanana raha ny fanazavany Gaëtan Andrietsilavo no mitondra ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Maro ankehitriny ireo resy lahatra fa miasa ny gouvernement tamijoro mikatsaka izay mahasoa ny firenena. Resy lahatra izy ireo ary manamafy fa manohana ny filohan'ny fanavaozana sy ny gouvernement. Antony, vao roa volana sy tapany izay no nijoroan'ny gouvernement ary efa misy vokatra azo tsapaitanana sy hita maso ary iaina ny malagasy. Raha samby adoerina daholo zay mahavita an'io fa tsy ireo dia ho lany fotoana eto tsika ohatran'izay koa ny gouvernement amin'izao fotoana izao tsy nahita ampahombiazana ny alo tena tsy mitovy amin'ireo namako ireo satria anatin'ny roa volana sy tapany tsika za mahatsapa misy fiovana misy fanarenana efa azo raha isaina amin'ny rantsan-tanana no hita maso ary iainana tatoato kosa angamba tsisy délestage loatra mandava ora maro tsisy fifanejena tsy mifanaraka amin'ny lalàna na tsy voalanjalanja mba misy fivoarana isaka ny ministère zay hitanao na vitadingana. Araka izany tsy fotoana ifanomezantsiny sy iadiana seza intsony zao raha ny fanazavana. Tokony samy ahy mandanjalanja ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa ny tsirairay avy raha ny mifaneho-kevitra voaray hatrany. Araka voalaza tao hoe mahazoky anay ka le hirotoroto lavatsika ifanometsiny lava ifanilika lava tsisy mahavita ngamba raha tsy nitenako no tonga eo zay kosa ngamba tsy mbola mitoerany zany oka tsika samby afaka andanjalanja amin'ny fisehon-javatra eto amin'ny firenentsika. Marobe ny lahara-pahamena tokony apetraka le fa aza adinotsika atsika moa tsisy mpiasan'ny banque centrale tsisy mpiasan'ny trésor public fa nyresaka mipoitra amin'izareo tompona ndraiky de la caisse de l'état est vide ka hiasa amin'inona moa reo gouvernement natsangatsika reo zara za zareo nahavita zany ezaka ny tany saina teo reo zany nefa tsisy vola dia mba mahay misaotra atsika e. Tsy neto Antananarivo renivohitra ihany maro ireo mponina avy any amin'ny faritra manerana ny nosy matsapa sy mahita izany fiovana izany. Tsy moramora ary tsy azo ao anatin'ny fotoana fohy ny fiovana takiny rehetra ka antony mahatonga ny mpitona fanjakana angataka fiara-miasa sy fifanomezan-tanana amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Lafomba mahakasika ny fitantanana ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fitsaboana eto Madagasikara. Mitaky ny anovana tsy misy atakandro ny sekretera jeneraly sy ireo ekipa ny eo anivon'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka ny syndicat triade izay ivondronan'ny syndicat-ny dokotera, ny paramède ary ny personnel administratif eto Madagasikara. Mbola olon'ny fitondrana teo aloha avokoa hoy ny fanazavana ireo staff mandrafitra ny ministèra ankehitriny. Antony tsy mbola mampandeha araka ny tokony ho izy ny asa rehetra eo anivon'ny ministèra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Daniela Minoarsono mitondra ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Mbola mitohatra ny antso-izay mianjady amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'izao fotoana ho ny syndicat triade. Antony, mbola ny mpitantana sy ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny ministèra ihany hatreto no niova raha toa ka tsy nisy fiovana kosa ny 550 isanjato n'ireo staff mandrafitra ny ministèra. Antony takina avy eo anivon'ny syndicat triade ivondronan'ireo syndicat ny dokotera, ny paramède ary ny personnel administratif eto Madagasikara ny anovana anatin'ny fotoana fohy ny sekretera jeneraly sy ireo ekipany izay mbola olo ny fitondrana teo aloha nanao antso-izay tamin'ireo mpiasa ny fahasalamana. Amin'izao fotoana zao dia mampalahelo ny toe-javatra misy fa mandringa mandeha ila ihany ilay fanovana olona zay tsy maintsy takiny ny fanovana eto amin'ny ministèra. Tsy maintsy olona ekipa novana raha ny logika raha ohatra ka hitondra fanovana eto amin'ny ministèra dia tsorona le izy fa ny secrétaire général eto amin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy nikitihana tsy nesorony zay fototra zay anisany nametraka anireny problème be dia be tamin'ny fotoan'andro ny ministre teo aloha reny dia ny fanaovana affectation abusive zany ny fanaovana antso-jay maro isan-karazany zany dia tao anatin'izany ekipa zany izy efa tsy tany saina ntsony hoe inona moa lay forongony manaraka an'izay fa ny tena hitsikitry fanay zany dia ny hoe ny secrétaire général dia takina ny
fanovana anio betsaka ny olona mahavitan'io raha hitady olona folo mahavitan'io tsika eto anivon'ny ministera zao de zao a dia misy zany tena tapitra zay ny telo volana mila fanovana an'ireo tompona andraikitra teo aloha zay indrindra mbolina tena manoya ny ato zay a atao anatin'ny ministera ny fahasalamana mety hiteraka zava-doza fa indrindra ao anatin'izao valana retin'izao raha miena ny risipony mipiasa amin'ny fahasalamana noho izay a mbola tsy hitomombana izay ny fifampitondrana mazava atao anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana. Efa nisy ny fifampiresana tamin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mikasika an'ireo doublement zéro saingy mbola tsy tanteraka izany hatreto. Antony anamafisany syndicat triade ny antso ataon'izy ireo ny amin'ny tokony jerena akaiky izay vangatan'izy ireo izay dia ny anovana tsy misy atakandro ireo tompony andraikitra maro eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Lambavao makasika ny fiatrena ny fahavaratra nanolotra fitaovana entina miatrika ny fahavaratra ho an'ny apipa ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny generaly Lisson René de Roland Androany. Fotoana ihany koa nanentana ny ministra ny ponina eto Antananarivo tsy anetsina ny lakan-drano sy ny renirano hivoan'ny fikorinan'ny rano amin'izao fotoana izao. Hotana ny asa sy ny famahanany olana ity taona ity hoy ny ministera sy ny ratsamangakany hoy ny fanazavany ny ministra Gabin Eloi no mitondra ny antsiprieny mahakasika izay. Hotona ny asa sy famahana ireo olana sedreny vahoaka momba ny raharaha iandraketan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ity taona 2024 ity hoy ny ministra général Lisson René de Roland Urbain afainganana ny fikirakirana sy ny fikarakarana ireo antota-taratasy tonga eo anivon'ny ministera ankoatr'izay ho fiatrehana ny fotoana fahavaratra tsy mitazam-potsiny ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ka nanolotra ireo fitaovana ietrehana fahavaratra ho an'ny apipa. Ampiasain'ny apipa satria moa ny volana janvier ho tonga ny février mars dia fotoanany orana ka ny apipa moa dia misahana ny fiarovana ny lemaky ny Antananarivo amina resaka tondra-drano ka zay fiarovana zay dia mitaky ny fisina reto fitaovana bebe reto ka hitantsika manatrika eto zany fitaovana hoentin'ireo mpiasa ny apipa ho ampiasaina mandritra ny andro fahavaratra hiadina amin'ny fiakaran'ny rano mba ho hiarovantsika ny tanànany Antananarivo. Arak'izany hanamafisana ny fiarovana ny lemaka Antananarivo sy ny manodidina fa ihany koa hanampina ny perabelona mety ho voakasiky ny fiakaran'ny rano no antony izao fampitaovana izao. Saika ireo fitaovana tena ilaina sy fampiasa ny apipa amin'ny fotoan'ny fahavaratra tahaka izao avokoa izy reto raha ny fanazavana. Fa hitantsika fa zavatra fampiasaina ny fotoana ny aviorana hitantsika botte reto misy lampe frontale reto ceinture de sécurité ny masque atran'ny masque gaz reto dôla ny fitaovana BDB ny gants ny imperméable sisisisisisy ka ny rarina zany dia ho ampiasaintsika araka ny tokony izy ary ahafahantsika magnatanteraka an'izay mission nampanaovy fanjakana atsika zay dia miadintsika amin'ny fiakaran'ny rano tsy hahadobo ny mpiaramonina eto Antananarivo. Fotoana ihany koa nitondran'ny ministra fanentanana ho an'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina mba ho samy ahatsapa-tena tompony andraikitra tsy hisy any tondra-drano. Isan'izany ny fitandrona ny fanetsenana ny lakan-drano sy ny fanariam-pako manodidina ny renirano na ny lakan-drano. Tsy amela irery ny komina Antananarivo renivohitra sy ny apipa amin'ny fiadina ny fiakaran'ny rano sy fandraisana andraikitra amin'ireo mety ho tranga tondra-drano ny ministera hoy ny ministra général Lisson Androany ity. Fiara-miasa tamin'ny orinasa mpanamboatra lamba sy fitafiana izay mpiara-mombonantoka amin'ny ministera no nahazoana ireto fitaovana ireto raha ny fanazavana. Mbola lafo mbavao makasika ny vanim-potoana ny fahavaratra ny orana ary ny loza voajanahary no anoizatsika ny fampahalalam-baovao mitotala 1 ambin'ny 10 ireo namony eny
trano misa 420 ny rava ary misa 320 kosa ny trano dibo-drano, misa 700 ny tokantrano izay nafindra toerana ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro. Vokatry ny rotsakorana ny CSS farany teo araka ny tatitra nomen'ny Barao Nasionaly misahana ny loza sy ny tandindondoza na ny avy ao anivo ny BNG RC Androany. Miantso ny tompony raiky mpanjakana ireo niarambona hijery akaiky ny olana mianjady azy, ireo manoloana ny fahasimbana amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana no mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Komina misy 120 mitsinjara amina distrika 12 ao anatin'ny faritra 2 Analamanga sy Alaotra Mangoro anola sibatra niara ny vokadratsy ny rotsakorana ny CSS izay niteraka fiakaran'ny rano sy fiotsahan-tany ary fianjeren'ny trano nanomboka tamin'ny 14 Novambra 2024 hatramin'izao. Misy 120 no namoy ainy ka ny 4 ny latsa-potaka ratoka ny 7 maty noho ny loza nateriky ny rotsakorana sy fianjeran'ny tany sy trano. Mahery ny 900 ny tokantrano traboina, 420 no trano rava, misy 320 sy 100 ny trano dibo-drano ka eto Antananarivo sy ny manodidina ny ankamaroan'izy ireo. Manoloana izao vony izao natsangana ny ivotoerana andraisana ny tanana ireo trabona amin'ireo faritra roa ireo. Mahatratra 70 sy 100 ny fianakaviana voaterina findra toerana ka 420 any Alaotra Mangoro, 120 ny eto Antananarivo, ahitana fianakaviana 520 ny eny Ilafy, 12 eny Bemasoandro Itosy, 13 eny Manjakamiadana. Tokantrano 20 hafa ndraisy ny fianakaviana araka ny tatitry ny Barao Nasionaly misahana ny loza sy ny tandindondoza na ny BNGRC. Efa misy ihany koa ny fepetra ndraisina ho fisorohana ny loza raha ny fanazavana hatrany. Misy ihany ny fepetra raisina mikasika ny visin'ny mpoko eto amintsika ka nametrahana DLM na ny fanasana tanana izy ireo. Raha misy ny fenitra amin'ny isan'ny olona izay tokony hipetraka anatin'ilay koa dia naheny izany mba hampisy kokoa ny elanelana. Raha maromaro ohatra ny fianakaviana tokony hiditra amina lay anankiray dia ahena izay mba ahafahantsika mitandrina mikasika izay aretina izay. Raha ny eny Bemasoandro manokana koa dia misy ny lay efa napetraka mialoha, izany hoe ilay atsotsika foana hoe prépositionné dia ireo lay ireo izay ngeza kokoa no nampiasana mandritra ny fandraisana ireo fianakaviana izay niakaran'ny rano eny amin'ny komina Bemasoandro Itosy. Ho any amin'ny faritra avon'ny vohitry Manjakamiadana iny, misy 7 ireo trano rava tamin'ny alatsinainy alina teo ao amin'ny fokotany Ampavahady mitafo sy Miandrarivo vokatry ny fianjairan'ny tany nateraky ny rotsakorana ny CSS. Zara asan'izay tena tompona andraikitra rehefa mavonjovona ohatr'izao mba ilaina mba hoaingana kokoa mba tsy hisy loza hafa. Dia mitenenako mihitsy mba hampitokely any ampitondra fanjakana fa rehefa tsaiza izay atsaiza no nijaikitry le victime le zavatra mitranga. Le tany miotsaka zao tsy safidinay na ampirodana an'io anaty tranona eo. Ka mbola mangatahana ihany koa izay fiaraha-miasa amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana hoe mba tsy hisy disadisa amin'ny mpiara-monina. Dia io koa zany fandraisana andraikitra vaovao tokony hidina ny tompona andraikitra hoe zay tompony tia mba mandray andraikitra fa tsy avela le samy mpiara-monina no vela ifandrindry eto satria raha ohatra ny zavatra nazo anay androany zao dia ny andaniny sy ny akilina ny lasa ny famaly izy any andovola zay tsy andovola zay ohatr'izao. Misy tokony anjara asa mpitondra fanjakana mandamina an'izay zavatra izay. Potika sy tototra ao anatin'ireo trano rava ireo avokoa ny entan'ny fianakaviana ka tsy mbola afaka izany hatramin'izao. Avelo taraina izy ireo manoloana ny fahasimbana ka manao antsovontsy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana amana ny olana mianjady azy ireo. Mbola loza mitatao ho an'ny mponina mipetraka eny amin'ny faritra avo manodidina ny Manjakamiadana amin'ny Roviny ny fisian'ny Vatobe misy 20 izay ahina hianjera raha ny fanazavana. Tokony homelo sy samy andray andraikitra ny mponina ao anatin'ny faritra Tandindondoza isorohana ny loza mety hitranga hoy ny fanazavana. Izany hoe nataony BNGRC zany dia manome an'ilay atao hoe données techniques amin'ny ankapobeny mba ahafahan'ny ireo tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena mandray décision ao anatin'izay satria araka ny mbola sarotsarotra ihany ilay amin'izao fotoana izao ilay mitondra an'ilay olona mandresy ny lahatra ny olona andao hifindra fa rehefa tena miloza mitatao io hoe tena enjery ty vady ty fa efa manomboka metsika izy ao satria ny BNGRC dia efa manaraka akaiky amin'ny fivoaran'ilay fihetsehan'ilay vady tena amin'izao fotoana izao fa rehefa tonga ny tsy maintsy hialana
dia tsy maintsy ho alàna ireny olon'ireny le loza koa nefa tsy milaza fa tapitapika eo izy to dia mianjera fa ny fanentanana aloha hatreto dia raha mbola azo atao no miala dia aloha re miala tompoko mba tsy iverenan'ireny zavatra ratsy efa niseho taloha ireny. Mbola iverenantsika rehefa avy eo ny lafim-baovao mahakasika ny fiakaran-drano sy izay loza izay fa entintsika misenty vetivety epitatsika ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fahampahalalam-baovao ny dokam-barotra manasanao tsy saraka amin'ny fahampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ny ity hariva ity. Cette année, moi j'aurais aimé que papa et maman ils font vacances à Dubaï. Dubaï? Mais cette année, Cosmos il fait son gagnant et il va partager son lot avec mes pays en voyage pour 2 à Dubaï. Chez Cosmos, Noël sera grandiose cette année. Pour tout achat du 3 décembre 2025 au 18 janvier 2026, participez au Super Tombola sans lot, sans gagnant. Premier lot, des vacances pour 2, tout prépayé à Dubaï. Deuxième lot, TVTCL 85 pouces. Troisième lot, réfrigérateur side by side. Quatrième lot, salon complet. Cinquième lot, moto 5K. Sixième au 100e lot, 95 bons d'achat d'une valeur totale de 30 millions d'arias. Cosmos est trop génial. Maman, papa, on y va? Cosmos, votre partenaire de confiance. Assurance Art, Timampoltona ny ilanao. Akoriabe! Avy amintsika manakareto rong tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara. Apitan'ny Carasin Inversion d'épaule Tanambao izy zany ao. Fanaka, TV, speaker, finday, électroménager, solosaina, imprimante, outillage, fampiaingona tragno, fikarakarana volo, moto, bisikleta, tuk-tuk, kilalao. Ao amin'ny Cosmos avao koa ny entana fanta-daza originaly, service après-vente azo antoka, fanaterana mamaim-pona, garantie hatramin'ny 2 taogna. Misy promotion fanokafana ny lakamisy 12 hatramin'ny 17 janoary. Misy fihenam-bidy hatramin'ny 17 isan-jato amin'ny entana sasany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Zay mila mikifety bébé coucou. Lasa bobaka be ny mega nampitombonay ny elohon. Lasa 1 giga be zao raha 220 mega teo aloha. Arivo ariary foana nefa 1 giga oa. Kifeon'ny réseau tsara indrindra eto Mada. Tsinjo aingana amin'ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira super app. Ya c'est moi. Mbola tafaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fahampahalalam-baovaontsika amin'ity alina ity. Andeha nomboantsika izay tapany faharoa ny fahampahalalam-baovao izao. Manoloana ny fiakaran'ny rano eto seroa amin'izao fotoana ny rotsakorana mifaminisy izao. Mila fijerena akaiky ireo fantson-drano ary tokony avaozina ny drafim-panajariana ny tanàna. Hoy ireo nanaovana fanady adiana manoloana izany. Io fiakaran'ny rano io izay miteraka olana maro eto Antananarivo ary ahina hiparitahan'ireo avalana aretina samihafa eto amin'ny renivohitra Madagasikara izany. Ny makasika izay fiakaran'ny rano eto an-drenivohitra izay indrindra araka izany no entina amintsika ato anatin'ny fanzanam-pandarina Itasire amin'ity alina ity. Andeha rahantsika ny Tsipria amin'ny makasika izay entin'ny Daniela Mino Arso. Taorian'ny rotsakorana ny Fanesy, toerana maro no dibo-drano tanteraka amin'izao fotoana eto an-drenivohitra. Isan'izany etsy Anosipatrana Ilan'ny Vato, Andravoangy, Besarety sy ny manodidina.
toerana izay dibodrano an-trano isan-taona no nirotsakorana sy ny fisiana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna ary ny fakomanitsina ny lakan-drano. Ho an'ny etsy no sipatrana ilan'ny vato manokana izao, miaina anatina rano miakatra trano ireo mponina rehefa avy niorana tao anatiny izay 5 hatramin'ny 7 taona faran'izay no ny fisiana foto-drafitrasa miorina ambony dalina eny an-toerana. Miakatra ny arabe ny rano, tafiditra ny trano ny rano ankehitriny, hany ka tsy maintsy mirobo-drano, mifampibaby, misavika fiarana voatery mandoha vola 300 hatramin'ny 500 ariary andehanana sarety ireo mponina, ahitana ireo mpianatra, tanora, zokiolona eny an-toerana. Antony anaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra. Zay aitsakaiketsy dia efa miditra any rano be foana. Isa-taona mihitsy mirobo-drano re amin'ny trano ivaiva moa dia efa feno ny sisiny manontolo iny efa feno rano daholo amin'ny trano ambany ambany. Mpianatra aloha zany zao raha ohatrany eo aminay zao dia efa babena sy anana. Zay foana anay zao fa avy naka mpianatra mihitsy aho zao dia nanomboka tety zao babena. Mijaly be zay ety ilan'ny vato ety amin'ity rano ity toko fa mba miantso ny mpitondra fanjakana mba hijery anay mihitsy hitady vahaolana nalàna n'ity rano ity isa-taona dia ohatr'izao foana. Ela be mihitsy izy ity tsy miala eto sady rano maloto izy ity tsy azo itsoboana koa satria misy kakaio, misy pipi ka direct daholo eto amin'ny olona avy any ambony any tsy manara-penitra ny WC ety. Dia tonga amin'ity rano ity mijoboka indray mandeha ato ianao dia mety mahazo bilharziose, mahazo amiba, mahazo indrindra amin'izao valana retanay ny tox zao mijoboka indray mandeha ato ianao dia mety mivontovonto daholo ny vatanao ray manontolo. Ny mpianatra dia tena mijaly reny hitantsika amin'ny sary reny, ny olon-dehibe mijaly tena sady ny ao anatin'io rano io le vato aisaka io rano io dia lasa simba le arabe dia tena tsisy fandrosoana mihitsy mijaly tanteraka mety fa mba jereo tompo miry trano eringa ma mety mahatonga misy manorina ambony dalina dia tokony jerena vahaolana inona ny tokony atao fa tsy ohatr'izao izy ity fa voaingana nga izy ity eo amin'ny 5 taona eo io ny ohatr'izao. Manodidina ny 3 tapitrisa eo ny mponina voasoratra ara-dalàna eto Antananarivo renivohitra. Raha toa ka tokony manodidina ny 3 hetsy eo no zaka ny lalana sy ny foto-drafitrasa misy eto an-toerana. Manodidina ny 7 hetsy kosa ireo mponina miaina amina toerana ina ho tondra-drano. Ny ankamaroany ny trano mitsangana sy miorina izay saika tsy manaraka ny fenitra takin'ny plan d'urbanisme na ny drafim-panajariana ny tanàna avokoa, vokatry ny fitombony mpifindra monina. Antitra ihany koa ny fantson-dehibe eto Antananarivo, antony mahatonga ny fiakaran'ny rano sy ny fahatsitsiana ny tatatra isan-taona amina fokotany maro eto an-drenivohitra. Efa voaresakitsika ombeniombeny ny resaka hoe fanorenana tsara-dalàna, construction illicite ozy izitsika. Raha Antananarivo renivohitra manokana no resahantsika dia ny plan d'urbanisme efa mipetrapetraka efa amataonany maro, amapolo taonany maro, mba tsy tenena koa hoe tamin'ny 80 taona lasa. Dia izany zavatra rehetrarehetra izany nefa ny mila fanavaozana daholo izany rehetrarehetra izany. Ary ny construction illicite ny raha tena manao construction illicite ianao dia misy ihany koa ny mesure d'accompagnement miaraka amin'ilay izy. Tsy voatery foana ilay hoe tsy maintsy ravana ny tranon'ilay olona, fa misy ihany koa hoe tsy maintsy ravana satria mipetraka eo amin'ny toerana anankiray tsy azo anaovana mihitsy. Teo izao ny DNGRC dia miantso avo mihitsy hoe mikoisa ny vato eny amin'ny tendrombohitra. Ireny zavatra eny efa fantatra mialoha prévisible ozy ny teny frantsay. Efa fantatra efatry ny elo ireny fa na ny olona nanao an'ilay trano teo ara dia efa mba niteny ihany ilay olona na illicite ary ilay izy ilay olona ilay nameny ilay autorisation hoe io ne mety mihitsaka ne ry vato ry amboninareo re. Kaizary izay nanorona fa ety any izay ny afaka manorona. Hitanareo tsara fa sample responsable ilay olona rehetrarehetra. Tsy teny hoe responsable ilay olona nameny ilay autorisation. Fa jereo tsara fa misy contrat hafa ao ambadiky n'iny ao na hoe avenance izy tsika. Ao ambadiky n'iny hoe bon raha mihitsaka zany ilay tany dia efa tsy ilay manome autorisation intsony responsable fa enao izay niziriziry fa tsy maintsy manao construction eny amin'ny vato. Iny ma tsy eny ambony fa ny aty ambany koa dia ao anatin'ilay tatatra mihitsy izy manao. Ilay tatatra ny afaka manao ianao fa mba dinganina ilay izy, salakaina ilay izy na tsy fa. Manampitrotraka ihany koa ny fanariana fako anatina lakan-drano, indrindra ireo aninivo ny faritra iva. Ny fiakaran'ny rano aloha zava-dehibe iny satria tompon'andraikitra tsirairay avy ny vahoaka tsirairay avy. Eto dia miteny manokana tsy miaro n'izany izy fa aza ilika foana any amin'ilay mpitondra fanjakana ilay hoe feno rano miangony eraky ny tanàna. Fa itsika mponina sy vahoaka ny voalohany amin'io tsy manary fonona bonbon, fonona biscuit, tavoahangy plastika sy ny rehetrarehetra fotsiny aloha dia efa solution voalohany izay.
eo ny fahanteran'ny fotodrafitrasa rehetrarehetra reny ko zany zavatra tena hoe efa mila miteny frantsay hoe révision ny abean'ny fantsona fanarindrano rehetrarehetra reny a reny ny anjaran'ny fanjakany reny fanazananaty zany ara dia betsaka ihany koa le fako miangona ao anatin'ny tatatra sy ny fanarindrano rehetrarehetra reny a dia reny tena tsika vahoaka kosa ny voalohany amin'ireny raha iverenana efa 80 taona lasa teo izay no nisy fanavozana fatrany plan d'urbanisme na ny drafim-panazariana ny tanàna dito Antananarivo raha tsy misy ny fanavozana sy fandraisana andraikitra ho mafy hatrany ny atrehana ny tao-pahavaratra mandritra ny taona ifandimby-eo ilaina ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny fanantanana ny olom-pirenena vanina ahafahana manadio ny tanàna sy mitondra fampandrosoana maharitra. Vaovao mampalahelo nodimandry omaly talata fahinana ny volana janoary 2024 Andriamatoa Hussein Abdallah efa nitazona ny toeran'ny ministry ny fitsarana sy ministry ny jony izy tamin'ny fitondrana Dédé Ratsiraka solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Soalala tamin'ny taona 770 sy 700 sy 720 ary folo-hevitra ny anteny miera-pirenena ny andraikitra ny faritra avaratra ihany koa i Andriamatoa Hussein Abdallah fo ny fahavelony ankoatr'izay mpikambana teo aloha tao amin'ny boramaritry ny seni ary mpitsara ihany koa ny tenany izahay fianakaviam-beny ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany amin'izao fahalasany izao fa ho an'ny vaovao ny songadina tao anatin'ny pejin'ny Cool TV indray androany no entina amintsika ao anatin'ny ity sary manaraka ity handeha rahantsika ny antsiprieny makasika izay. Ny gadina ao Antsiranana ny sambo lehibe Eropa mpitondra mpizahatany lehibe misa efatra amin'izao no nandalo tao Dego hatramin'ny fiandohany ny volana janoary 2024 ny 2 janoary teo Ratsahivona no tonga tao an-toerana ihany koa ny sambo Aida Stella taoriny nandalovany ny sambo MS Kopera ary efa nandalo tao ihany koa ny sambo Ajamara Journée ny fandalovan'izy ireo izay azo antoka fa ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara nametra-pialana ny tale général ny Knaps vimbona Raingonjatovo nampahafantarany teo anivon'ny Knaps fa nametra-pialana ny tale général ny vimbona Raingonjatovo totosa teo anivon'ny foiben'ny Knaps teny ampefolo androany alarobia 7 janoary 2024 ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale général teo aloha sy ny solitenan'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana ity farany no hikarakara ny dingana momba ny fanendrena izay ho tale général ny Knaps vaovao eo anivon'ny foibe famantarana ny toetrandro na vita fitaovam-pandrefesana ny singa mandrafitra ny toetrandro mahaleo tena ny ingéniera malagasy miroso ny famokarana station météorologique automatique na ny fitaovam-pandrefesana ny singa mandrafitra ny toetrandro mahaleo tena vita eto an-toerana no volavolainy ireo ingéniera malagasy ny météo Madagasikara efa nisy ny andrana natao ny 7 ny volana Desambra 2024 vehivavy iray no namony eny no niloza mpifambozana teny amin'ny lalam-pirenena faefatra Ankazobe fiara sprinter fitanteram-bahoaka iray avy any Mahajanga ho aty Antananarivo no tradoza teny amin'ny lalam-pirenena faefatra alohan'ny idirina ny Ankazobe ny maraina teo vehivavy iray no maty tsy trahatrano olona 5 no naratra mafy ary ray tsy nahatsiaro tena efa nentina aingana teny amin'ny hôpitaly ireo naratra. Ny miresaka iraisam-pirenena no andeha nakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity any Moyen-Orient manoloana ny fanambarana nataon'ny Amerikanina fa hiditra antsehatra ao Iran izy ireo raha mitifitra vahoaka midina an-dalambe mitokana ny mpitandro ny filaminana iranianina manoloana ny hetsika misy ao Iran andro maromaro izay vokatry ny fisiany fidinana an-dalambe ny antso ny mpitandro ny filaminana ao Iran araka izany ny filoha any antoerana mba tsy ikendry ireo mpanao fihetsiketsehana ity fanambarana ity izay natao arin'ny fanambarana nataon'ny Amerikanina izay mandrahona Andriamatoa Donald Trump fa andray fepetra izy ireo hiditra ao Iran hiditra antsehatra raha misy mpanao fihetsiketsehana maty vokatry ny fitifirana nataon'ny mpitandro ny filaminana ny lehiben'ny etamajoro ny tafika iranianina ankilan'izay izay manameloko ny fandrahonana nataon'ny filoha Amerikanina Donald Trump Ratsahivona 10 andro izao no nisiny hetsy-bahoaka ao Iran. Dia iny alikoa ary tompo kilasy tompo vavy no etsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isorana sy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
Assurance Art, Timampoltona Nilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Simon no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.